Miarahaba tsika vahoaka malagasy. Araky ny lohateny eo ambony io moa dia hanao hafatra ho an'ny Andriamatoa Jaina, filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA malagasy. Zany hoe filohan'ny Assemblée nationale malagasy. Ialana tsiny fa tsy dadidiko ny anarana, tsy de haiko loatra le anarana, fa hafatra mivantana aminao no ataoko androany Andriamatoa filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA malagasy. Ka fanontaniana avy hatrany no tiako apetraka aminao. Satria ianao no filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA zay anisany andrim-panjakana iray eto Madagasikara. Ianao no filohan'izany. Ianao no tompon'andraikitra voalohany am'izany. Ianao no azo lazaina ho ray aman-dreny satria ny toeran'ny filoha amin'ny zavatra rehetra dia toerana ray aman-dreny. Ka apetrako aminao Andriamatoa filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA ny fanontaniana de hoe ianao ve tsy mba mahatsiaro menatra, tsy mba manongo tena amin'io andrim-panjakana hoentinao zay bordel io. Bordel ny andrim-panjakana hoentinao satria maro loatra ny député bordel tsy malala fomba, tsy malala savoir vivre, tsy misy fanajana ny hafa ao amin'io andrim-panjakana zay tarihinao. Ka zay ny ipetrahan'ny fanontaniako hoe tsy mba mahatsiaro menatra ve anao fa raha misy ny andrim-panjakana tena bordel indrindra eto Madagasikara de io andrim-panjakana ANTENIMIERAM-PIRENENA io. Ka mba te hantany fandroany zaho hoe tsy mba misy ve fananarana, ekeko hoe samy olo dehibe mety sarotra hifananarana, fa tsy mba misy ve fitsipoka tokony apetraka hifampifehezany rehetra rehefa misy ny fihaonana samy député, misy fivoriana ao anatin'ny Assemblée nationale. Sa ve hoe rehefa mitovy kolera aminareo, saminareo mitovy kolera manao an'ilay tsy fahalalam-pomba sy ny tsy fanajana ny hafa de tsy mampaninona, tsisy resaka. Mampalahelo raha izany no atao hoe andrim-panjakana. Ka eto de miangavy aminao Andriamatoa filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA mba tokony andraisy fepetra, ilao vahaolana, itiky zavatra miseho isan'andro ao anatin'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA aty fa defa mahamenatra eran-tany, eran-danitra. Mba andraisy fepetra, ny fanirianay reha vao misy ny fivoriana ao amin'ny Assemblée manaraka Andriamatoa filoha de fivorian'ny député feno fanajana, feno fahaizana mihaino ny hafa, zany zavatra irinay rehefa misy ny fivoriana manaraka. Fa aoko are tomboka mba tsy hisy ny zavatra efa mitsanga matetika ohatr'izao fa tsy misy fiovany mihitsiny io a bordel ao amin'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA io. Samy manana ny député ny fidiny ny vahoaka malagasy. Samy te hihaino ny zavatra ho resahan'ny député zay no fidiny ny vahoaka isaky ny distrika rehetra era Madagasikara. Fa maninona ny député sasany no tabatabaina rehefa mandray fitenenany. Zany hoe tena lay zo ny vahoaka malagasy zay nifidy azy mihitsiny no hitsakitsahina. Ka mampalahelo zany zavatra zany fa raha mba olona manan-tsaina nareo tokony hatsiaro menatra am'izany zavatra zany. Ka apitako aminao ny hafatra Andriamatoa filohan'ny ANTENIMIERAM-PIRENENA, olon-dehibe anao, olona afaka mandinika, olona afaka manavaka sy mahay hoe ny zavatra hoe marina sy tsy marina ary hitsiny sa tsy hitsiny. Ka manantena fiovana be zahay Andriamatoa filoha ny ANTENIMIERAM-PIRENENA rehefa misy ny fivoriana manaraka ao amin'ny Assemblée nationale mba fivoriana mihaja feno fanajana ary tena manome zany endrika fa solo tena mbahoaka manakaja
ianareo rehetra ao anatin'ny Assemblée nationale fa tsy hoe solitenan'olona mpanao ady an-tsena na mpanao rugby ary nosy be ary. Ka ohatran'izay sy ohatran'izay no zavatra tiako tenenina pita eto koa zany amaranako azy de hanafatra ho anareo député ny akamaroany zany ho an'ny député rehetra malagasy ny akamaroany tiako tenenina eto fa misy ray roa telo mafantatra ny zavatra lazaiko eto ary manatanteraka ny zavatra lazaiko eto fa ianareo député akamaroany député de tsy mahay ny valera mahadéputé anareo akory. Tsy hainareo hoe ino zany valerany député zany satria ino antony. Ny député amin'ny tany mandroso tompoko de ny ministre no matahotra azy. Atahora ministre amin'ny tany mandroso efa misy fiaonan'ny ministre sy ny député amin'ny tany mandroso de ny ministre no matahotra député. Fa ny antsika malagasy ny député indray no matahotra ministre sy miladilady ministre misy olelaka ministre zany ny akamaroan'ny député malagasy zany mahatonga anahy miteny na valeur maha député anareo tsy hainareo. Apetrako fotsiny zay zavatra zay isaintsaina anareo. Reno misy raha hosara eky ao androany reno. Aminao député ny Betroka hafatrako tiky androany. Oloko ndraiky aminao député ny Betroka hafatrako ty androany. Amin'ny fagnano an'io tsika riano voalohany andriamatoa député voalohany tsy anao raiky avao député mivory agnatin'ny lapa io ao. Faharoa tsy vahoaky ny Betroka zay nifily anao agny avao ro magnaraka amin'ny fivorianareo député amin'ny assemblée ao lafa misy fivoria fa vahoaky eran'ny Madagasikara. Apodiko ndraiky tsy vahoaky ny Betroka zay nifily anao tagny ro magnaraka anareo amin'ny assemblée ao lafa mivory magnaraka amin'ny télé fa vahoaky Madagasikara miamby ny député finidiny ho hiresaka ao aby sy ny raha ho resay ao. Anao nefa manapatapaky zay resaky ny député zay tsy metimety anao tapatapainao zay resakinao korotagninao foana zay resakinao. Zay le raha tsy mety zay le raha tsy mety. Apotoko ndraiky lafa anao Betroka agny ro ataovy zay ataonao fa agny anao manokana agny fa amin'ny assemblée ato tiky gn'any vahoaky malagasy. La iha Betroka agny manao gn'ataonao tsy raha iseloko anao fa vahoaky ny fily anao mety teny raha tiandreo raha ataonao fa vahoaky malagasy managny député-nera Madagasikara tsy ho tapatapainareo lafa iresaky. Fa ny volaniko teto hoe bordel député ny Madagasikara bordel fivoria amin'ny assemblée ny Madagasikara agnisan'ny maha bordel an'io assemblée voalohany anao député Nicolas. Ka mba mangataka anao zahay mba egneno tiky raha ataonao ty fa ela nanaovanao an'io diany tamin'ny fitondra ASVM efa nanao an'io. Ataonao voninahitso anao fa raha io député anaovanao anao ataonao misy olo mitsiriry anao toko magnaboka anao aby olo amin'ny tanà tiky era Madagasikara tiky amin'ny raha ataonao mba meo lanja le vahoaky ihao tsy raha député ny Betroka raiky avao député de Madagasikara zao député nay aby mba omeo voninahitsy gn'ainao hagnajan'olo anao fa tsika manao raha manao an'io fa tsy mety. Atao isaky fivoria no anao avao apodiko ndraiky agnisan'ny maha bordely amin'ny assemblée io ao anao. Ka zay mba hafatro aminao député oka mba tsy hisy koa raha manao regny zahay taijandry ny feon'ny député minday ny feonay iabiaby era Madagasikara. Fa lafa Betroka amin'ny tany misy anao agny ataovy zay ataonao agny fa tsy raha ho an'olo ino fa ato ty hitambaran'ny malagasy aby mba mila fanajà
tsara io atao miady hevitra député miady hevitra zao io raha ataonao ady hevitra ankavoria amin'ny ankavoria ambany kily ambany vohitra agny aminareo agny manaky ny atao aminareo agny regny ambany vohitra amin'ny tany hafa agny regny fa tsy amin'ny assemblée atiky ro anaova petraky manao an'io